aoka iara-mivavaka isika rehetra. Misaotranao zahay, ry Jesosy Tomponay io, manome ity andro vaovao ity, amin'ity fotoana ivorian'ny komity mpitatana ny salta, eto ivory avaratra an'io ity, ary misaotranao zahay, mitondra anay rehetra eto, mba hiaino izay ho lazainao aminay. Misaotranao zahay, fa manana izay omena anay isa minitra ianao, eny isa-tsegondra aza. Dia ampio zahay rehefa namasina, mba hay misaotra anao, mankasitraka anao amin'ny fanomezanao rehetra. Maniry zahay, noho ny fitarianao fanamasina, mba ho afaka manome koa, fa tsy mandray ihany. Satria ny teninao milaza mazava, fa mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Mivavaka aminao zahay, ry Jesosy Tomponay io. Ampio izahay, mba olona izay tena mpiara-miasa aminao, itokisanao, ka tsy variana mitanisa olana, fa faly mandray anjara amin'ny fanomponanao, na sarotra na mora izany. Ampio zahay, amin'izay azaona mampandroso ity sekoly ambony loterana momba ny teolojia ity, sy izay ampivelarana ny asanao manerana ny sahany FLM manontolo eto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Fifaliana lehibe ry havana no iaonantsika soamantsara indray eto amin'ity fanompom-pivavahana maraina mialohan'ny anatanterahana ny kamisalta ity. Marina fa ny haona matetitetika ihany isika amin'ny fomba samihafa, fa tafahaona eto isika heritaona toy izao amin'ny fanatanterahana ity fivoriana lehibe ity. Ary zany dia isan'ny andraisan'ny salta famangiana amin'ny alalan'ireo iraka misolotena ny KMSL sy amin'ny fieverana ny raharaha sy ny asa rehetra eto amin'ny salta ihany, fa amin'ny fitondrana ambavaka, famporisiana sy fampahirezana koa anareo rehetra, ny doyen sy ny mpampianatra rehetra, ny mpandraharaha rehetra, ary anareo mpianatra rehetra. Fa akoatra ny famangiana izay atao amin'ny alalan'ny kamisalta, dia tonga eto koa ireo mpiara-miasa marobe avy amin'ny tontolo ny fampianarana, ka ahitana talena SB maro sy talena STPL maro koa. Ho marika izay fiombonana indrindra amin'ny asa fampianarana teolojia. Ny tenin'Andriamanitra izay atolotra amin'ity maraina ity dia ny teny faneva ny Fiangonana Loterana Malagasy amin'ny taona 1970. Ny Genesisy 17:1-9b. Genesisy 17:1-9b. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa efa nanisy soahy Andriamanitra ka manambe aho. Fa efa nanisy soahy Andriamanitra ka manambe aho. Amen. Voambolana sarobidy anankiray aton'ny boky ny Genesisy, ny atao hoe fitahiana, ary
raha amin'ny dikateny sasany dia sy ty hoe nanisy soa ity no ilazana azy fa nandray na nahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra ka manambeaho. Ity asarbidiny fitahiana izay omen'Andriamanitra ity dia misy dikany lehibe eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Fa amin'izay anatrehantsika ny Genesisy 3:7 dia ahafantarantsika indrindra ny hoe i Jakoba manatona any Esau rahalahy. Izy rahalahy reo tafasara toerana taorian'ny nandraisany Jakoba ny tsodrany izay tokony ho any Esau raha ny fitsipiky ny fiarahamonina tamin'izay nolazainy an'izay zoky olony ny tsodrany. Fa nalainy Jakoba zany tamin'ny fitaka tamin'ny alalan'ilay sakafo. Ary izay ny zavatra lehibe voalohany sy maintsy tsindriana. Fa namanahoana endriky ny tsy fifakazahoana, niteraka ady, niteraka fisarahana dia zava-dehibe aloha ny fihavanana, ny fampihavanana. Sy kolotsaina na fiainana manokana ho an'ny Malagasy zany fa tena zavatra sarobidy ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary nataony Jakoba ho zavatra lehibe izany fiainana mahita fitia amin'Andriamanitra, mahita sitraka amin'Andriamanitra, ary mahita fitia amin'ny zokiny, mahita sitraka amin'ny zokiny. Ka vita fihavanana amin'Andriamanitra ary vita fihavanana amin'ny Esau zay zokiny no fitahiny Jakoba. Zavatra lehibe zany fa tsy zavatra kely, zavatra fototra izany fa tsy zavatra ivelany. Fiainana sy mba zavatra amboamboariny zany fa fiainana tena fanomezana avy amin'Andriamanitra. Fa ny zavatra lehibe faharoa manaraka an'izany amin'ny ahatserovany Jakoba sy ahafantarany Jakoba fa nandray fitahiana avy amin'Andriamanitra izy na nanisy soa azy Andriamanitra dia tsy izy vita fihavanana amin'Andriamanitra, sy izy vita fihavanana amin'ny zokiny ihany, fa izy nandray sy nahazo fanomezan-dehibe maro samihafa koa. Mora tonga ao an-tsain'ny olona moa ny hoe raha misy zavatra ratsy na tsy mendrika na zavatra tsy mety dia tonga ao an-tsaina ny hoe fa inona no ratsy natao. Ary zany dia lazainy Jaona amin'ny 5 rehefa miresaka ilay teraka jamba izy, ity lehilahy ty va no nanota sa ny ray aman-dreniny. Fa mora tonga ao an-tsain'ny olona koa ny hoe rehefa misy zavatra tsara sy mahafinaritra dia toa misy zavatra tsara sy mahafinaritra koa natao azahoana sitraka. Raha ny marina dia filozofia fahendrena avy ety ivelany zany, fa tsy izany no fiainana indrindra ao amin'Andriamanitra. Fa ny famindram-pon'Andriamanitra izay mamindra fotokoa amin'ny mpanota, ka na dia eo aza ny faharatsiany
dia eo indrindra ny faneom-pitiavana izay ataon'Andriamanitra aminy. Ary nandray sy nahazo any Jakoba, nisitraka izany Jakoba, ka nanana zavatra maro tokoa izy, na biby fiompy, na vokatry ny fambolena, eny zanaka maro. Nanana zavatra maro tokoa izy, ary sy namihintanana tamin'izany, fa nitondra avy amin'izany fanomezana lehibe azony avy tamin'Andriamanitra izany, ka nanolotra izany ho amin'ny zokiny. Tena ny salasala na nandà tsy vonona handray izany mihitsy aza Esau, fa manao fiangaviana fatratra Jakoba, ka milaza ny mahasarobidy izany hoy izy: trarantitra ianao, raiso re ny saotra izay nampanaterina ho anao. Eo amin'ny filazana izany fanolorana na fanomezana zavatra soa sarobidy izany no ilazan'i Jakoba fa amin'izay nandraisany ny tsara, ny mendrika rehetra avy amin'Andriamanitra no anolorany sy izarany koa izany tsara sy mendrika izany ho an'ny zokiny. Zava-dehibe ny ahafantarana anekena indrindra fa misy fanomezana sarobidy ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ary sy natao haminy na hitahiry izany samirery ho antsika isika, fa natao indrindra hanolotra sy hanome hizara avy amin'izany koa. Ary izany no lazainy Jesosy tenany amin'ny Matio 10:9. Aoka izay nomena be mba hahafoy be na hanome be, satria efa nomena maimaim-pona ianao, dia aoka hanolotra sy hanome maimaim-pona koa. Kanefa raha tsy vita izany fihavanana amin'Andriamanitra izany, raha tsy vita izany fihavanana tsara eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fiangonana izany, dia ho zava-poana izany fanolorana sy fanomezana izany. Ary tsy tandrify, tsy marina ny hoe nandray famelan-keloka marina, nandray fitahiana marina, nandray ny soa avy amin'Andriamanitra marina, kanjo tsy mahalala hanao soa ny mpiara-belona aminy. Eo anivon'ny fiangonana dia lazain'i Jakoba mazava tsara hanisoa ny mpianakavy ny finoana, ary eo amin'ny fiarahamonina dia lazainy tenin'Andriamanitra mazava tsara koa hanisoa ny mpiara-belona, fa manana toerana sy lanjany lehibe koa ny fitodiana amin'Andriamanitra, fa tsy ny fitodiana amin'ny olona fotsiny ihany, mba haneo sy hampiariary izany fahafoizana, izany fanomezana sarobidy, vokatry ny fahavelomana amin'izany fitahiana nomen'Andriamanitra izany amin'ny famelan-keloka sy ny zavatsoa maro samihafa. Matetika dia tamana amin'ny otany olona, ka sy mieritseritra ny asarobidy ny zavatra izay omen'Andriamanitra azy, fa mieritseritra izay tsy ananana. Tsy ny tsara ny fanomezan'Andriamanitra no hitany, fa izay tsy ananany no manapina na manakona ny masony, ary mahatonga fitoerana maharitra na tamana amin'ny ota. Ka tsy misy izay fomakasitraka, tsy misy izay fisaorana,
Tsy misy izay fiainana, ny fiainana lazainy tenin'Andriamanitra, fa dia variana mitodika ao amin'ny tenany irery ihany. Izany dia fandikana ny didy voalohany. Fa tsy mitodika amin'Andriamanitra, fa mitodika amin'ny tenanao irery. Eto dia lazainy Jakoba mazava tsara fa manambe izy noho ny fanomezan'Andriamanitra azy. Fa izany manambe resahany Jakoba izany dia tsy milaza ny fahamaroany isany fotsiny, fa milaza koa ny karazany samihafa. Zava-dehibe ity fiainana ao amin'Andriamanitra, manana ny famelan-keloka avy amin'ny Jesosy, velona amin'izany fiombonana masina izany, ka manana fiombonana masina koa eto anivon'ny fiangonana. Fa ahitana ivelomana amin'ny hoe misy fanomezana marobe omen'Andriamanitra, na amin'ny isany na amin'ny karazany, ary tsy zavatra mahazatra no ilazana an'izany, fa zavatra manokana amin'ny asan'Andriamanitra no ananterana sy anindriana izany. Manome amin'ny karazany maro ho antsika Andriamanitra, manome amin'ny fatrany be dia be ho antsika Andriamanitra. Ampatsiarovina mandrakariva izany asarobidin'ny fanomezan'Andriamanitra amin'ny hamaroany sy amin'ny karazany tsara rehetra izany. Izany dia tsy fampianarana izay ampitain'ny Genesisy ihany, fa hitatsika amin'ny fampianarana izay nataon'i Jesosy tenany, arak'izay hita ao amin'ny Matio 9:9-10. Ka ilazany hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana. Ity ilay voaresakitsika betsaka ny amin'ny hoe vita fihavanana amin'Andriamanitra sy vita fihavanana amin'ny olona koa, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany hoy Jesosy. Fa izay tondrony indrindra aminao izany rehetra izany dia voalaza mialoha amin'ny 9 amin'ny filazantsarany Matio ity, mialoha ny atongavany amin'ny 7:30 ka hipetrahany fanontaniana hoe inona no hoaninay, inona no sotroinay, ary nitondrany fanazavana feno sady ampy ka nataony hoe jereo ny voninkazo eny an-tsaha, fa mitafy tsara lavitra noho Solomona teo amin'ny voninahitra. Jereo ny voromanidina fa tsy mba mamafina amin'ny jinja ireny. Ilazana indrindra fa tena manome amin'ny karazany samihafa ary amin'ny fatrany be dia be ho an'ny zanany Andriamanitra. Manolotra sy manome izany ho an'izay rehetra novidiny tamin'ny rany Jesosy. Fa matetika dia tsy hitan'ny olona, tsy hitan'ny kristianina ny karazany zavatra maro samihafa atolotra Jesosy azy, ary ny fatrany lehibe sady tsara atolotra Jesosy azy. Fa izay tsy ananany no manahirana ny fony sy ny sainy, manakona ny masony, ary tsy ahafahany manana izay fivelarana amin'ny fiainana kristianina marina, tsy ahafahany manana fivelarana amin'izay fandraisany marina amin'ny Jesosy sy fandraisany marina amin'ny fiangonana, ary izay fandraisany marina amin'ny fiarahamonina. Manana izany fanomezana lehibe izany sika, sy araka ny fampianaran'ny Genesisy ihany, fa araka ny fampianaran'ny Jesosy tena. Fa izao indrindra no ekena sy nohon'ny fiangonantsika ny fampianaran'ny Mosesy sy ny mpaminany, ary ny fampianaran'ny Jesosy tenany mba amin'ny fampianaran'ny apôstôly. Ka ny apôstôly Paoly araka ny Romanina 9:1-3 sy ny manaraka dia manondro mazava tsara
ka milaza hoe moa tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-pona kova ny zavatra rehetra. Fa ny zavatra rehetra eto dia mahafaoka ny karazany ary mahafaoka ny fatrany lehibe sady tsara. Fa izay tondroina indrindra amin'izany dia ny asa izay nataon'i Jesosy nahatanteraka ny fampihavanana antsika amin'Andriamanitra, nahatanteraka ny fampihavanana antsika amin'ny samy olombelona, indrindra eo anivon'ny fiangonana, mahatanteraka ny fampihavanana antsika amin'ny samy olombelona, ka na dia izay ivelan'ny fiangonana aza. Fa atsindrian'ny apôstôly mazava tsara amin'izany, nomeny atsika Jesosy ny tenany sy ny rany, ny asany rehetra, fa omeny antsika maimaim-pona miaraka aminy, miaraka amin'izany tenany Jesosy sy ny rany Jesosy zany, zavatra hafa koa. Ary zany indrindra no ampianary ny fotom-pianarantsika amin'ny fampianarany rangahy Martin Luther rehefa manazava ny hataka fahaefatra. Fa zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika ny velomantsika amin'izay lazany hataka voalohany, faharoa, fahatelo. Zava-dehibe indrindra amin'izay velomantsika ny ainantsika ny hataka fahadimy sy fahaenina ary fahafito. Fa ao amin'izany dia misy ity hataka fahaefatra ity, ka hanomezana ho antsika sy ny zava-panahy ihany, fa izay ilaina amin'ity fiainana ity. Azavain'ny rangahy Martin Luther tsara izany, ampitoetra sy amafiorina tsara izay ambara ny tenin'Andriamanitra amintsika, fa manome amin'ny karazany sy amin'ny fatrany tsara ho antsika isanandro Jesosy. Manao izany izy, saingindrisy, fa matetika dia tsy hitan'ny maso, na tsy ren'ny sofina, na tsy tsapain'ny tanana ireo fanomezana rehetra ataon'Andriamanitra ireo, fa izay tsy ananantsika no manahirana antsika. Matetika dia tsy izay nomen'Andriamanitra antsika no mahatonga fisaorana avy eo am-pontsika, fa izay nomen'Andriamanitra ny hafa no mahatonga fialonana sy fankahalana koa ao anatintsika. Fa rehefa tsy miaina amin'izany fanomezana ny tsara sy ny tandrify indrindra omen'Andriamanitra izany isika, fa miaina amin'izay fankahalana amin'ny fahitana izay tsy nomen'Andriamanitra atsika, amin'ny fahitana izay nomen'Andriamanitra ny hafa, dia miaina tokoa ao anatin'ny tontolon'ny ota. Fitariana lehibe ataon'ny tenin'Andriamanitra nahatonga antsika hibanjina ny hoe tena manome sy hanome zavatsoa isanandro ho antsika Jesosy, miaraka amin'ny fanomezany ny teniny, miaraka amin'ny fanomezany ny tenany sy ny rany. Ary sitraky Jesosy raha mibanjina ireo fanomezan-tsoa ireo ho antsika isanandro isika, ka maneho fisaorana sy fankasitrahana. Fa tsy hoe miaina amin'ny fimonomononana sy ny fankahalana, ny fankahalana n'Andriamanitra sy fankahalana ny hafa koa noho ny amin'izany asa izay ataon'Andriamanitra izany. Tamin'ny alahady hariva teo, rehefa vizana tamin'ny tontolo andro amin'ny jobily 130 taona ny Efelemy mahazo rivo, dia mitsotra kely eo am-pandriana ka nanopy maso ireto tambazotra serasera ireto, nanaitra fatratra, satria efa miomana sy mieritreritra izay holazaina amin'ity toriteny androany marainy ity aho amin'izany. Izao no hitako. Misy lehilahy ray, Nika no anarany,
sy mana-tongotra, tsy mana-tanana. Fahavoazana be zany raha jerena amin'ny maso mahaolona. Satria ny olona rehetra dia mana-tanana, mana-tongotra. Izao no hitako. Saika hamono ny nika ny ray aman-dreniny rehefa nahita azy teraka tsy misy tongony, tsy misy tanana, boribory be. Kivy ratsy izy mivady, atao inona ty? Tsy tongotra, tsy tanana. Misy fiteny malagasy n'izay rehefa miresaka ny valahy. Fa izao tsy nahafaty ny nika ny ray aman-dreniny. Saika hamono tena koa nika. Rehefa nahita fa hanao inona ary atao inona amin'ity tsy tongotra, tsy tanana ity. Fa tsy nahafaty tena nika. Ary izao ny zavatra lehibe hita. Inika izay tsy manana tongotra, tsy manana tanana, dia nahalala tsara fa mila tongotra sy tanana ny fitoriana ny filazantsara. Fa na dia tsy mana tongotra, tsy mana tanana, inika dia nilaza hoe tsy mana tongotra, tsy mana tanana, fa tongotra sy tanan'ny filazantsara. Tsy mba vato misakana ho annika amin'ny fitorian'ny filazantsara ny tsy fananany. Io no tiako lazay. Tsy vato misakana ho annika tamin'ny fitorian'ny filazantsara ny tsy fananany. Fa na dia tsy mana tongotra, tsy mana tanana azy izy, dia mbola nanaiky fa tanana sy tongotra entiny Jesosy mitory ny filazantsara. Nanaitra ny filazany hoe tsy mana tanana, tsy mana tongotra, fa afaka na ataona olona telo tapitrisa ho isan'izay misitraka ny asaribidiny filazantsara. Dia nametra-panontaniana eo ampamaranana ny famakiana ny zavatra izay nojereko. Mihoatry ny 10 taona no nametrahany Efelem fa kristianina loteranina ray mitory filazantsara amin'ny jentilisa anankiray mba hampitomboisa azy. Mihoatry ny 10 taona fa tsy tanteraka izany raha ny marina. Mbola misy kristianina loteranina tsy naka jentilisa anankiray isan-taona. Na dia nomena Andriamanitra izay rehetra ilaina azy izy dia tsy nahatonga jentilisa anankiray ho kristianina. Fa ity lehilahy tsy mana tongotra, tsy mana tanana ity, nahatonga telo tapitrisa ho kristianina. Jentilisa tonga kristianina. Nametra-panontaniana tamin'ny tenako aho. Mba firy marina moa izay ny zaza nataoko batisa tao anatin'ny 20 taona mahery na pastora. Toa mbola lavitra raha mitaha amin'ity tsy mana tanana, tsy mana tongotra ity. Kanefa dia omen'Andriamanitra izay rehetra ilaina hahafahana manao ny hafa. Fa nahoana aho no tsy nahavita tahaka ny vitan'ity lehilahy ity hataona olona maro ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Anisan'ny vato misakana lehibe amin'ny fitoriana ny filazantsara ataontsika eto anivo ny fiangonana loterana malagasy ny fitodiantsika amin'ny hoe mahantra izahay, tsy manana izahay, ary dia miandry ny tolo-tanana avy amin'ny dilam-bato mandrakariva. Anisan'ny vato misakana izany. Amin'ny 250 taona ny ainany Efelem dia mbola mitodika makany dilam-bato mandrakariva ny masony. Ary tsy mahita na tsy mahalala ve fa misy zavatra izay nomen'Andriamanitra azy ao.
Ary ahoana no ampiasany an'ireo mba ahatonga ny fandrosoan'ny filazantsara, ahatonga ny fivelaran'ny fanabeazana kristianina, ahatonga ny fampiroboroboana ny asa diakonaly ataon'ny fiangonana eo anivon'ny fiarahamonina koa. Raha sanatria ka tapaka tanteraka, tsy noho ireo havatsika ireo malaina fa noho ny antony maro. Raha sanatria ka tapaka tanteraka ireo tolotanana rehetra ireo, iza no hanao ireo asa diakonaly marobe ataon'ny fiangonana, ary mbola mihoatra noho ireo no tokony hataon'ny fiangonana. Iza no iantoka ny fampandehanan raha manontolo eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Iza no hanatanteraka ireo fotodrafitrasa marobe izay ny ankamaroany ankehitriny dia mbola lovantsika avy amin'ireo havantsika ireo. Izany no ampahatsiarovana indrindra ny asaribidiny izao tenin'Andriamanitra izao. Tena nanome ho antsika Jesosy, ary aoka tsy ny fahantrana na tsy fananana no ataontsika ola. Aza mety ho ambaka no hinika izay tsy mana-tongotra tsy mana-tanana, kanefa tongotra sy tanany filazantsara. Isika rehetra omen'Andriamanitra izay ilaintsika andeha hiara miezaka hamita ny iraka masina ampanaoviny Jesosy antsika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanaka ary fanamasina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Iarahantsika